Isaorantsika lehibe Andriamanitra famindram-pony sy ny fahasoavany. Isaorantsika koa ny mpanompon'Andriamanitra izay nitarika antsika nanentana antsika tao anatin'ny hira fiderana. Toka eto amin'ny fotoana andraisana tenin'Andriamanitra tsika amin'ity hariva ity. Sokafantsika aloha ny bokin'ny Mateo 5:20. Horaisintsika manomboka amin'ny 9:20. Ajanontsika amin'ny 9:20. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo ny soratra masina. Filazao tsara ny Mateo 5:20, 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe: "Mamondrafo amiko tompoko zanaka Davida, ampahorin'ny devoly loatra ny zanako vavy." Fa tsy namaly teny azy izy. Nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: "Roay izy, fa miantso mafy ao aorianantsika." Fa namaly izy ka nanao hoe: "Tsy ny rana fa tsy amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely." Dia nanantona ravehivavy sady nikohaka teo anatrehany ka nanao hoe: "Tompo, ampio aho." Fa izy namaly ka nanao hoe: "Tsy mety, raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambokely." Hoy ravehivavy: "Marina izany tompoko, fa na dia ny ambokely aza mba mihinana izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany." Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: "Ravehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay rinao." Dia salama tanteraka ny zanany vavy hatramin'izay ora izay. Tany amin'ny toerana anankiray aho anatin'ny tan'ny Tiro sy Sidona no nisy an' Jesosy sy ny mpianany tamin'ity fotoana lazainy ny Baiboly ity. Avy ity vehivavy Kananita anankiray dia nanantona niantso an' Jesosy no ny olana teo aminy, zava-manahirana, aretina, tsy fahasalamana izay tao anatin'ny ankohonany. Misy baratonga anankitelo eto izay asehon'ny Baiboly ho zavatra nitranga tamin'ity fotoana anankiray ity. Noho ny fahamaizana dia niantso ravehivavy, niteny tamin'ny Tompo nangataka hoe: "Mamondraha fo amiko." Ny faharoa voalaza eto amin'ny 9:20 dia niankohaka teo atongotry Jesosy ity vehivavy renim-pianakaviana ity. Teo anatrehany izany mafy sy tsy nampoizina ny valiteny avy amin'i Jesosy: "Tsy ny rana fa tsy amin'ny ondro very amin'ny zanak'Israely. Tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho an'ny ambokely." Fa ravehivavy nanetry teny izy, nitsisika ihany izy, tsy nampaninina azy ninina teny reny ny sofiny, ary nolazaina taminy fa ny fantany dia zao: "Marary ny zanako, misy olana ao an-tokantrano, mitady vahaolana aho, tiako sita, tiako afaka ny zanako." Nisisika izy. Tinona no niseho? Gaga Jesosy. Ary dia namaly an ravehivavy tamin'ilay teny mahafinaritra hoe: "Ravehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao izay rinao." Dia hoy ny Baiboly: dia salama tanteraka
ny zanany vavy nanomboka tamin'izay ora izay. Tonga antsika amin'ity hariva ity, amindra fo amintsika ny Andriamanitra. Ary eto no hitomako anao, ninona ady olana aretina tsy fahasalamana zay mety mandalo miserany amin'ny fiainanao, zao ihany n'izy raha lasa anabavy mandehana miankohaka eo tongotry ny tompo. Io lay tsy manilikilika, io lay tsy mandà, io lay tsy mitsoka, io lay vonina anao, vonina andrehanao, vonina amaly anao amin'ny fotoana rehetra zay antsonao. Ary ny zavatra lehibe indrindra dia ho iamana hoe manana fanetretena ka aoka isisika eo amin'ny tompo ianao. Misy simba ho voaray, misy simba amin'ny ranafo, aoka isisika mba ho sitranina, aoka isisika ho amin'ny anjara fahasoavana, aoka isisika ho any an-danitra, aoka isisika hatrany hatrany. Tery ny lalana ary tery ny vavahady, fa saingy izao hoe tsy maintsy misisika itsika. Raha efa nanao melena bus ianao, raha efa nanao mele teo amin'ny vavahady ankiray ianao, nanao mele teo amin'ny banky ianao, fotoany ty hariva ty anaovanao mele eo anatrehan'ny tompo sy ny fahasoavany rehetra. Mafy ny aleloia azafady. Dia nafinaritra zao namarana ny 1920 azo manao hoe salama tanteraka ny zanany vavy nanomboka tamin'izay ora izay. Salama tanteraka. Misy marary ato, mety misy tsy salama ato. Angamba ny toe-batanao mety hoe ara-dalàna ny tosidra, ara-dalàna ny fitepony fo, ara-dalàna ny fatra ny siramamy ao amin'ny tenanao. Angamba ilay fahasalamana ara-nofinao mety ao tsara, saingy misy zavatra anohany tsy metimety, tsy tena ao tsara, marary, manavy amin'ity hariva mangataka amin'ny tompontsika. Eto Andriamanitra, matahotra fa eto Andriamanitra, ary mitsodrano anao zay androany. Ho salama tsara ny anao manomboka amin'ity hariva ity. Ny fanahinao, ny fanoloran-tenanao, ny fanomponao dia mandeha teniteny Paoly Titosy 2:2 hoe salama amin'ny finoana. Inona moa no tiany holazaina amin'izany? Misy finoana, misy fanoloran-tena, misy fiainam-panandra indray tsy salama tsara. Laodikia dia voalaza hoe matimaty, voalaza amin'ny Baiboly fa ao le hoe misy kilema, tsy toy izany ene, tsy ho taky izany ene, fa ho salama tsara ny anao, salama tsara ny fanoloran-tenanao. Hoy Jaona hoe tahaka ny fanahinao zay ambinina dia ho ambinina amin'ny zavatra rehetra koa ianao, dia ho salama tsara koa ny fiainanao rehetra, ny tokantranonao, ny ankohonanao, fianakavianao, ny fidiram-bolanao, ny fianarana ataonao, ny zavatra rehetra manodidina anao. Ho salama, ho salama, ho salama, ho salama ny satria Andriamanitra no ahatanteraka izany. Zinamena mafy be azafady. Fa iverina kely tsika eo amin'ilay andininy anankiray zay efa novakitsika teo ihany, dia ny andininy 520. Rehefa nanantona an Jesosy raha vehivavy ka niakohaka teo anatreny, inona moa no nolazainy? Dia hoy izy ny teny hoe Tompo ampio aho. Eo manko lay zava-misy azo antoka fa efa nanao zay azo natao rehetra izy, ary na inona tsisy tsy nataony manoloana ny tranga tao tokantranony io fa tsy nahitam-bokany. Mijaly loatra le zanany, tena ory loatra le zanany, vaolana farany hitany,
lasa izy nanatona an' Jesosy. Ary teo no nitenenany hoe tompo ampio aho. Ry havana, mba fantatrao ve fa zavatra lehibe mihitsy ny fanampian'Andriamanitra. Tena zava-dehibe mihitsy. Misy olona anankiray tao amin'ny Baiboly izay niaina ary tena hoe nahatsapa zany fanampian'Andriamanitra izany. Anankiray izay ho jerefantsika i Paoly apôstôly. I Paoly apôstôly. Raha mamaky ny epistily nosoratantsika ary mitaratra ato amin'ny boky ny asan'ny apôstôly, dia mahita ireo zavatra rogoavana izay manamarika ny tantaran'ny Paoly apôstôly. Anankiray voalohany, ny adiny, zavatra nanjo azy, fangaro tao fahoriana, loza, fitsapana, fisedrana, zavatra tsy voatanisy. Zany vakivakim-piainan'ny Paoly teo amin'ny tantarany fanompony. Ato amin'ny Koritianina faharoa toko fahafito andininy fahadimy no nitenenany tamin'ny epistily hoe teo ivelany nisy ady, tao anatiny nisy tahotra. Ady, tahotra. Filipianina toko voalohany andininy fahatelopolo no nitenenany ihany koa tamin'ny fiangonan'ny Filipi hoe zany ady zany zay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo ihany fa mbola ato amiko hatramin'izao. Tena na ny fiangonana, ny mpino, mpiara-miasa natsikaritra hoe tsy mora ny lalana ny lalova amin'ny Paoly, tsy mora ny ady natrehan'ny Paoly, tsy mora ny zavatra niatra tamin'ny Paoly, ary iny nahatonga azy ny tantara sy ny laza ary ka tamin'ny alalan'ny epistily na ho an'ny Timoty na ho an'ny fiangonana, fa tena zavatra maro samihafa no niatra teo amin'ny Paoly. Raha mamakytsika ny Koritianina voalohany toko faha 1 andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo, zao no lazainy amin'ny anaran'i Jesosy. Koritianina voalohany toko faha 1 andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Koritianina voalohany toko faha 1 andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fito amby roapolo. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanompon'ny Kristy va izy ireo. Koritianina faharoa toko faha 1. Mihoatra miteny toy ny olona verisainao, mihoatra noho izy ireo aho amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny kapokabe izay efa tsy izy, amin'ny trano maizina matetika kokoa, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy ihany no kapohiny Jiosy, ny 70 latsaka ray avy. Intelo no kapohina tamin'ny hazo aho, indray maka ny toram-bato, intelo ny vaky sambo, indray andro sy indray alina ny toerako teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny mpandropo, saiky nahita loza tamin'ny tompo tany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilesa aho, saiky nahita loza tany anevitra aho, saiky nahita loza tamin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny rahalasantoka aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny firetatoro matetika, tamin'ny anoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifatikanana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Zay aloha zavatra tany zay. Saiky zavatsarotra avokoa.
ary zavatra tena manahirana. Zao anefa tsy io ihany ny tantaran'i Paoly. Tsy tapitra teo, tsy teo no ny farana ny teboka, fa ity ilay zavatra goavana faharoa manamarika ny tantaran'i Paoly. Dia i Paoly nivoaka ho mpandresy. Halleluja! Hoy izy ato amin'ny Koritianina faharoa toko fahaefatra andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy. Dia efa antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koritianina faharoa toko fahaefatra ny andininy fahavalo andininy fahasivy. Voadidy paorina izahay nefa tsy malahelo, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjena nefa tsy nafoy, nazera nefa tsy rava. Manohy an'io izy amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fito amby telopolo. Amin'izany rehetra izany manoatra no ny mpandresy izahay. Nivoaka ho mpandresy. Zany ny tena mahafinaritra indrindra. Nanatrika ady fa nivoaka ho mpandresy. Tafia amin'ny fahavalo fa nivoaka ho mpandresy. Notidinina fa nivoaka ho mpandresy. Nokendrena ho mpiteny fa nivoaka ho mpandresy. Rahalahy sy anabavy ao, izay tsy tokony hakivy anao, izay tsy tokony hampiravoravo tanana anao, izay tsy tokony hampitsoka anao, izay tsy tokony hampiala anao ny fanarahana an'Andriamanitra. Ninona ady, ninona olana, nisa fahavalo, aza matahotra, raha mbola mifikitra amin'ny tompo ianao, andresy ianao, andresy ianao. Ary hoy Paoly ao amin'ny Koritianina faharoa toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo, Kolosianina toko faharoa andininy fahatimy ambin'ny folo, miteny manao hoe Andriamanitra tena mitondra azy ho toy ny fanaon'izay avy nandresy. Andriamanitra izay nampandresy amin'ny Paoly rahalahy, hampandresy anao koa izy. Sera, Andriamanitra izay nampandresy amin'ny Paoly, hampandresy anao koa izy. Mafy ny amenina azafady. Alleluia! Jerentsika ny zava-miafin'ny Paoly. Inona le ny zava-miafin'ny Paoly e? Satria ngamba nanam-bola izy? Tsia. Satria ve vetsivetsy izy? Tsia. Satria ve tena nisy zavatra ambadika hafa ny tantaram-piainana? Tsia. Valiny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo ny andininy faharoa amby roapolo tapany voalohany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ny zava-miafin'ny Paoly? Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo andininy faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Mamakina ny tenin'Andriamanitra tapany voalohany ihany. Ary noho ny fanampian'Andriamanitra dia maharitra mandrak'androany aho. Inona le zava-miafina? Fanampian'Andriamanitra. Halleluja! Androany resy lahatra aho ianao io koa tena ilainao ny fanampian'Andriamanitra. Androany izay tena tadiavinao sy andrasany io fiainanao io dia ny fanampian'Andriamanitra. Za tena mila ny fanampian'Andriamanitra. Halleluja! Jesosy mamonjy mila ny fanampian'Andriamanitra. Raim-pianakaviana mila ny fanampian'Andriamanitra. Io atinao io sera, tena ho potika ianao, tena ho rava ianao, tsy tafavoaka ianao, raha ny herin'ny tenanao no antenainao. Io atinao io rahalahy, raha ezaka amin'ny maha-olombelona anao, malahelo amin'ny lasa aminao, tsy ho lasa lavitra ianao, tsy ho tafavoaka ianao, fa androany mahafaly amin'ny teny aminao. Te hanampy anao Andriamanitra, te hanampy anao Andriamanitra, afaka manampy anao Andriamanitra, ary Andriamanitra manampy anao, hampandresy anao. Alleluja! Jery olona anankiray koa tsika atao amin'ny Baiboly ihany. Andehantsika anokatra amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko fahaenina amby roapolo. Raisitsika manomboka amin'ny andininy voalohany, tohizatsika hatreo amin'ny andininy fahafito, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Tantara faharoa toko fahaenina amby roapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Tohizatsika
ery amin'ny andininy fahatimy amby folo tapany farany rehefa voavaky ny andininy fahafito. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Joda naka ny Ozia izay 12 taona ka nampanjaka azy andimby any Amazia rainy. Izy no nanamboatra ny elota ary napody azy ho an'ny Joda indray taoriny nalasana ny mpanjaka no tomandry any amin'ny razany. 12 taona Ozia fony izy vao nanjaka ary 12 taona nanjaka ny tany Jerosalema ary ny anaran-dreniny koa dia Jekolia avy any Jerosalema ary nanao izay mahitsy teo mason'i Jehova izy takizay rehetra nataony Amazia rainy. Ary nitady an'Andriamanitra izy tamin'ny andron'ny Zakaria izay nafantatra ny fahitana an'Andriamanitra ary tamin'ny andro ny tadiavany an'i Jehova dia nambinin'Andriamanitra izy. Ary nivoaka izy ka nitady niady tamin'ny Filistina dia nandrava ny mandany Gata sy ny mandany Jabine sy ny mandany Asdoda ary nanorina tanàna tany Asdoda sy tany amin'ny Filistina. Ary Andriamanitra nanampy azy amelo ny Filistina sy ny Arabo izay noho natao gora-bala ary ny meo anita. Andininy fahatimy amby folo tapany farany ihany novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa mahagaga ny nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy. Ty misy olona anankiray tanora izay nampian'Andriamanitra ihany koa, tena niaina nilomano nisitraka zany atao hoe fanampian'Andriamanitra zany. Ozia zanaky Amazia mpanjakan'ny Joda 12 taona no nipetraka teo amin'ny fanjakana ka nanjaka teo amin'ny Joda. Tsy mora zany, mafy zany, tena zavatra goavana be mihitsy zany. Fa zao ny fanjakan'ny Joda tamin'ny andro ny petrahany teo tsy resy, tsy rava, tsy potika, tsy tonga babo, tsy azony kitihana, tsy azo nataony ninona, fa ahoana no le fanampian'Andriamanitra. Ny tena fahombiazana tadidio tsara marina eo ny zavatra rehetra, mety eo avokoa ny resaka raha materialy, mety eo avokoa ny resaka organisationnel, eo daholo ny zavatra rehetra, fa ny tena zavatra lehibe dia ity le fanampian'Andriamanitra. Anampy anao amin'ny tokantrano misy anao io any Andriamanitra. Amen. Anampy anao amin'ny fianarana ataonao io any Andriamanitra. Anampy anao amin'ny projet anao io any Andriamanitra. Anampy anao amin'ny lalanao makany an-danitra io any Andriamanitra. Zay ilaitsika dia ny fanampian'Andriamanitra. Jereo tsara, Filistina, ny Arabo, ny Meonita, karazana fahavalo teo anoloana Ozia, tena betsaka zany. Be dia be nge fahavalo miodidina antsika indraindray. Eo ny fahakiviana, eo ny firaviravesa-tanana, eo ny devolo miseho amin'ny endrika maro samihafa, mety amin'ny fomba maro samihafa. Draindray miaty reritsika, draindray toa amin'ny herin'ny tenatsika no ezahtsika etrena ny fahavalo. Raha lasy anabavy amin'ity hariva ity, atodika indray ny fisainanao, atodika indray fieritreretanao, aza mandeha amin'ny herin'ny tena, aza miezaka amin'ny herin'ny fahalalana, aza metehitra amin'ny zavatra hafa, fa miantehera amin'ny fanampian'Andriamanitra dia ho tafavoaka ho mpandresy ianao. Alleluia. Jereo tsara fa rehefa nanampy an'ny Ozia Andriamanitra, io nge ry zavatra an'izao, resy ny Filistina, resy ny Arabo, resy teo anoloany ny Meonita. Za mahita frera
olona tokony andresy ianao, andresy ianao. Aza mitanondrika, aza mamoy fo, aza mivarilavo, aza kivy, aza mitomany, andresy ianao rehefa avelanao anampy anao Andriamanitra. Zay raha za mahita fa olona tokony ho mandresy ianao. Aleluia. Takio androany Andriamanitra anampy anao, hiaty ny atinao, andray an-tanana no avinao rehetra, andamina ny olanao, andamina ny problemanao, ho hitanao, andresy aomby anao amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Tsisy fitenenana teto hoe ka be dia be loatra kosa nge le adversaire. Aiza kosa ve dia manao angaretona daholo ve dia ahoana kosa moa? Tsy zay. Na firy na manahoana na manahoana, rehefa manampy anao Andriamanitra, tsisy aleo anao, tsisy ajanona eo anoloanao, tsisy afaka andrava sy andresy anao, satria Andriamanitra manampy anao no antoky ny fahombiazanao anao. Jereo reto zavatra anseho reto, misy zavatra vitsivitsy. Voalohany, 9:5 Andriamanitra nanampy azy tamin'ny adiny. Ny 5:12 mahagaga ny nanampian'Andriamanitra azy. Zava-mahagaga kely miseho rehefa manampy anao Andriamanitra. Olona tsy ampozinao no ampiasain'Andriamanitra anohana sy hanampy anao. Ampiasain'Andriamanitra hamamy problema anao. Nandray fijoroan'ny vavolombelona anankiray tonga nangatabavaka dia rembianakaviana ray. Mahonena tokoa moa satria rehefa misy ny olana tsy hitantsony izay orangotina sy lalakale. Pasteur, zavatra misy voalohany, tsy afaka hianatra tsony ny zanako ary tsy afaka hiatrika fanadiny satria tsy voaloha ny ekolazy. 2 volana. Faharoa, ity mipreaviany men'ny tompotrano miala amin'ny tompotrano, miala amin'ny trano ho fainy izay satria hofa-trano 4 bolana tsy voaloha. Lozany, inona no atao? Sofa misy Andriamanitra. Aleluia. Vavaka, netina mbavaka. Zao alohan'ny atory ianao dia mivavaha hoe Andriamanitra ampio fa ao ny olako. Fomaraina ianao teneno hoe Andriamanitra va ao ny problemako. Tapitra amin'ny 3 andro nomeny ny tompotrano ary iverina ny an-tsekoly ny zanany. Teo no nisy fahagagana tsy napoizina. Inona no nitranga? Olona zay tsy apoizina akory, mijanona mikatikatira, sahirana satria misy zavatra misaringitra ao ambany tômôbilina. Aroso le tômôbilina tsy mety afaka, ahemotra tsy mety afaka. Le tompon'le tômôbilina olona andeha hamonjy fanasana tsy fantatro fiaonana amin'olo manan-kaja. Le rempianakaviana no niteny hoe aleo anesorako azy. Sokiriny le hazo, sokiro. Ary izy io hazo anankiray izay nisy nanapaka dia voasalaka n'ilay fiarakodia dia tsy afaka fa nijanona tao. Fisotomana n'iny hazo iny. Vita izay dia hoe ilay olona tompon'ny fiarakodia, fa ianao aiza madama no mipetraka? Ety ihany izay no mipetraka. Ay, manana telefônina ve ianao? Ie, manana, dia nomena azy ny numéro. Zao maika be fa lasa aloha. Lasa le olona. Izy andeha ho any am-pianarana, iregle ilay fianarany ankizy. Izy mikatony amin'ny vavadiny sekoly no milatsaka amin'ny mesazy. Ianao
tena ray solda vola fitoetsy ariary ny vany ekolazy ny vany fatrano misy ambombava ivelomana miracle zany a fakakany zany a akakany e fomba nampian'Andriamanitra anao raha lasana bavy fomba tsy apoisinao ane no anehoany fa manampy anao izy tsy mamela anao irery izy tsy mamela anao rava izy tsy mamela anao afabaraka tsy avoiny anao vampiny satria tiany anao zanany anao verina kely andininy faharoatsika jereo tsara Hosea tamin'ny fanampian'Andriamanitra nanamboatra any Elota napody azy ho an'ny Joda indray i tanàna toerany ity efa ny Joda ihany teo aloha saingy noho ny tsy fahombiazana zay nisy tamin'ireo mpanjaka teo aloha dia lasa ny fahavalo nypiteny ny ravany dia ny botoiny ho azy fa i Hosea nanamboatra indray any toerany io namerina azy indray ho an'ny Joda ary dia zao lasa fananany Joda tanteraka io toerana io ianao rehefa ampian'Andriamanitra ianao no afaka hanangana ny rava indray ninina potika ny anjara ny rotana aza matahotra hoe za kely ty ve za bitika tsinitsiny ity tsia azon'Andriamanitra ampiasaina ianao hanangana ny zavatra rava amerina indray zay lasa ny fahavalo lasa ny fahavalo ny fifaliana ho averin'ny tompo aminao ane zany lasa ny fahavalo ny hafanampo ho averin'ny tompo aminao ane zany ho averin'Andriamanitra indray amin'ny alalanao zavatra lasa ny ampelantanan'ny fahavalo rehetra ity ny zavatra anankiray anisan'ny ngeza be andiny fahadimy tapany farany nambin'Andriamanitra Hosea tena nambin'Andriamanitra zao ny tadidio a ny fitahian'Andriamanitra dia tsy afaka misaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra ifamatotra ireo raha miteny hoe anampy anao Andriamanitra dikan'izay azadino misy teny ao hitanao Andriamanitra izavy ny teo tahian'Andriamanitra amin'ity arivo ty azafady aza matahotra ny fanampiana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ampitobaka fitahiana ho anao amin'ny lafiny rehetra mba hatanteraka ny teny fikasana eo amin'ny fiainanao be dia be ny zavatra azo lazaina fitiny lazaiko farany eo amin'ny fiainantsika ara-panahy fanolora tenantsika ny lalantsika makany an-danitra tsy vita amin'ny kerina amin'ny mpatanjahana tsy vita amin'ny saina sy ny fahaizana amin'ny fahalalana tsia sarotra be fahavalo be fandrika be sakatsakana gamba zay no nahatonga ny tompony teny hoe maro no antsoina vitsy no vidiana angamba izay no nahatonga ny tompony teny hoe etsitery ny lala makany amin'ny fiainana vitsy no mahita azy tamin'ny folo hevitra lay teny nomen'ny apôstôly hoe tsy maintsy amin'ny fahoriana be nidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra na izany anefa na tsy zany anefa mitsodrano anareo zahay ianao sera ianao frera tsika rehetra tongafa soany an-danitra efa miandry amin'ny anjaranao tamin'ny fotoana ny bebanao na nyloranao tena na foizanao ny otanao na nitaosanao sy ny saranao tamin'ny fanao tsy mety rehetra ka na nyloranao ny fiainanao sy ny fonao ho an'Andriamanitra indrindrindrindry anareo zay ny roso batisa resy lahatra misy maromaro nanontaniana inona moa ny tena mahatonga anareo isoratra anareo sy roso anao batisa ny rano ho avy Jesosy
tena teo any an-danitra izay tiana ho azo antoka ny mandrakizay tsy te hilalao tsony izay namindra fo taminay Andriamanitra marina be le valiteny tsy mora ny lalana lalan-tsarotra lalan-davitra lalana feno fandrika anampy anao any Andriamanitra anampy atsika ny Andriamanitra tsy ho raraka an-dalana tsy vily tsy emitra tsy janona tsy tsoka fa izao andeha itoy io Jesosy zay maharitra tamin'ny farany no vonjena ahoana ny ampaharitra anao fanampian'Andriamanitra misy fakapanahy manampy anao izy misy fizantoetra manampy anao izy misy ady manampy anao izy misakana ny devoly tsy avelany rery ianao fa ampiny ianao alohana anao izy amin'ny fotoana mahareraka sy mahakivy ianao anampy anao izy amin'ny fotoana mampitanondrika sy mampitomany ianao tsy amela anao irery izy anasitana ny ratraponao anatanjaka ny tananao miraviravy ampahery lohalika eo malemy ary amin'izay fotoana izay anampy anao izy ka hitantana anao tsy avotsotro ianao tsy avelako ianao hoetiko ianao tsy maintsy tongako any an-danitra ianao mazava be ny tenin'i Jesosy Jaona 4:1 faharoa mino an'Andriamanitra nareo mino ako ao an-trano raiko misy lapa maro raha tsy izany efa niteny taminareo andeha hamboatra fitoerana anareo dia ho avy ndray aka anareo any amiko dia any amin'izay toerako ny toeranareo koa tsy faly ny devoly teo mpandrenesana an' Jesosy ny tenany io tena io feno fialonana feno fahatezerana feno avinavina izy amory olo ireo no isolo tenatsika isolo ny toerantsika aka ny anjara fanapahana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay tsy manaiky an'izany tsika dia miady izy sakana zay mahatonga indraindray ianao anaterany zavatra mahatafitohina anaterany sakatsakany barazy obstacle be dia be takizay fa nataony tamin'ireo teo alohantsika fiteny mahafinaritra tsy amelanao irery Andriamanitra anampy anao ane izy rahalahy hiteny eo am-ponao isan'andro an'izy hoe tiako ianao zanako ianao olomba vonjiko ianao olomba fidiko ianao mahereza zakivy hiteny amin'ny sera rehetra ane izy kely sisa mahereza aza votsitra tany mafy zay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao dia mahereza azakivy toiso ny ty toiso ny ady toiso ny lalana anampy anao Andriamanitra amenina ve zany ho ampian'Andriamanitra ianao tena ho ampaherezany manokana mihitsy toana ary tadidinao raha somary miverina amin'ny tantaran'i Paoly tsika amaranantsika azy izy fotoan'i Paoly niatrika zava-manahirana tena olana tsisy afaka nanampy azy fa tsy maintsy izy rery fa zao Andriamanitra le mpanampy mahatoky mpanampy azo antoka mpanampy tsara indrindra nijoro teo anilany nampahery azy firy mba maniry an' Jesosy hijoro eo anilany amin'ny ady sy fotoan-tsarotra rehetra amen 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 hiatrika tribonaly ianao hijoro eo anilanao izy hiatrika ankety ianao eo anilanao izy miatrika retiny ianao eo anilanao izy miatrika ny asan'ny devoly rehetra ianao eo anilanao izy fa aza matahotra inona re no fepetrany fanampian'Andriamanitra tena misy hoe fanampian'Andriamanitra na hoana ny misy olona to irery to miady rery misy fepetra ny fanampian'Andriamanitra ny an'Andriamanitra ny zavatra rehetra misy fepetra lanitra misy fepetra
fanasitranana misy fepetra, fanamasina misy fepetra, ositra misy fepetra, fahasoavana misy fepetra, zavatra rehetra misy fepetra, teny fikasana misy fepetra. Inona ny fepetra amin'ny fanampian'Andriamanitra? Eto no ahitantsika amin'ny Baiboly manoro hevitra antsika. Voalohany, jereo tsara izay nataony Ozia, 4. Ozia nanao izay mahitsy teo mason'i Jehova, taky izay rehetra nataony Amazia rainy. Tena misy ny fanampian'Andriamanitra. F'Andriamanitra tsy manampy ny olona tsy mahitsy. Ataovy an-tsaina tady teo. Sao dia mba tsy marina ary ny Baiboly e. Maninona misy olona nampiny, misy olona nampiny, za tsy nampiny. Tsotra, zay manao mahitsy, zay mandeha mahitsy, zay mizotra amin'ny fahitsina, ampian'Andriamanitra izy. Misy zavatra tokony ho amboarina ve amin'ny fiainanao? Misy zavatra tokony ho amboarina ve ao an-tokantranonao? Misy zavatra tokony ho ahitsy ve ao anatin'ny fonao? Amboary zany, ahitsy eo zany. Mety fomba fijery, mety fomba fisaina, mety fomba fiteny, mety ho fitondran-tena, mety ho zava-panao, mety ho fomba fitafy mihitsy azy. Tadidio, mijery ny mahitsy Andriamanitra. Tiany mahitsy Andriamanitra. Zao ny lazainy tantara faharoa, 5:7, mason'i Jehova mijery amin'ny tontolo eny manerana ny tany rehetra. Hitany ray miaraka izay miseho na ny Brezila, na ny Kanada, na ny Australie, na ny Corée, na ny Chine, na ny États-Unis, na Eropa, na eto Madagasikara. Hitany miaraka izay mitranga eto Korondrano sy izay mitranga any Madirovalo sy amin'ny toerana rehetra. Anerana an'izao rehetra zao izy. Saingy izao Andriamanitra manana maso mijery ny tontolo eny, miseho amin'ny kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Mandehana amin'ny fahitsiana rahalahy sy anabavy. Halleluia! Amin'ny ataonao rehetra, amin'ny teny lazainao, mandehana amin'ny fahitsiana. Faharoa, 5:7, inona nataonao Ozia? Niantoka ny fanampian'Andriamanitra ny fiainany. Nitady an'Andriamanitra izy. Nitady an'Andriamanitra. Be dia be ny olona efa tsy mitady an'Andriamanitra intsony. Manao ny vavaka ho ambinambin-javatra, manao ny vavaka eny ho amin'ny fotoana mahamety azy. Tadiavan'i Jehova dia mbola hita izy, miantsoa ny anarany dia mbola akaiky izy. Mampahery anao zay, mila mivavaka ianao, mila mitady an'Andriamanitra ianao, ary amin'ny fotoana hitadiavanao Andriamanitra, hitadiavanao an'Andriamanitra, aza matahotra, anampy anao Andriamanitra, anampy anao izy. Farany raha miverina kely ary amin'ny tantaran'ilay vehivavy Kananita isika, dia ny zavatra nataony, angataka famindram-po tamin'ny Tompo izy. Angataha famindram-po. Tompo, ampio aho, tena mila ny fanampianao aho, mamindra-fo amiko. Ary indrindra manana fanetretena, mahaiza misisika eo anatrehan'ny Tompo. Misy fotoana nge tena zay mihitsy nandrasan'Andriamanitra, itsika le hisisika mihitsy, zay mihitsy ny tadiavana, zay mihitsy ny zavatra andrasany. Misisika, na te toy ny lavina azy, na te toy ny hoe tena tsy ekena azy, misisika. Tsy avelako ianao Jesosy aho, raha tsy tena tsapako ny fanampianao aho. Tsy avelako ianao Jesosy aho, raha tsy tena hitako fa manampy ahy ianao, dia mandehana misisika. Firy vonina hisisika amin'ity arivo ity? Daontsika
toika isisika taindray te mieritreritsika hoe hoy nivavaka nataony lehilahy anankiray Andriamanitra na dia efa toy ny tsy te hay no antsony azy ianao amin'ity indray mandeha ty amin'ity indray mandeha ty ampio atompo ary tao anatin'izany vavaka izany no nanaovan'Andriamanitra famonjena magaga ho azy tsy mizatavan'olona ny tompo amin'ity hariva ity avotsotray hitsodrano anao mpianatra ianao tonga eto hanampy anao izy tanora ho ampian'Andriamanitra ianao raim-pianakaviana rem-pianakaviana ho ampian'Andriamanitra ianao hoy ilay teny teo rehefa nampian'Andriamanitra azy tonga mahery indrindra izy tenena amin'izay androany hoe mahery aho teneny mafimafy tena marina raha ozy izy tsika hoe ohatra sanatria nresaka hoe mijoro eto ny devoly sanatria nresaka mahery aho dia anantona anao izy ary dia tena hiteny izy hoe tsy mampietsy-bolo maso aho zany fa raha hiteny kosa ianao ry Satana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mahery aho angoronetana izy andositra izy hitady lalana izy hitsoaka izy lalana ray ny dirany fa lalana fito rano-tsirany miala satria tonga mahery ianao ho lehilahy mahery vehivavy mahery an'izy rehetra ampian'Andriamanitra manomboka androany hariva alleluia alleluia mafimafy ny alleluia ho an'ny mahery rehetra azafady mba tsika hitsangana dia hivavaka teny amin'ny tompontsika androany ampio Andriamanitra ampio a tompo ampio a fanahy masino ampio a Jesosy amin'ity atoko ity amin'ity olana ity amin'ity problema ity amin'ity aretina ity amin'ity lalana makany an-danitra ity ampio aho samy manandratra ny tanany amin'ny lanitra te mivavaka vavaka amin'izao fotoana izao halleluia halleluia